fampiratina antsary ny faharoapolo taona ny Antokotimo nisokatra ho malalaka misy ny ao Mahajanga. Krizy ara-tsolika eto Madagasikara, ny politika andrajoelona mihitsy no tsy mahomby. Raha ratao akazobe nisy ny valifaty nataon'ireo olona voaroroy ka navotsitra. Tompoko lahy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana no iarabakanao no sady mitsidika ny tokantranao amin'ity ariva ity tonga soa ianao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra ny MBS koa dia manasana ampanajana sy ampitiavana rantenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Vaovao avy any Mahajanga avy hatrany nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly atao amin'ny Magro Mahajanga ny fampiratiana ireo sary mirakitra ny tantaran'ny Antokotimo atao anatin'izay 20 taona izay nijoroany izay. Fantatra fa ny solombavambahoaka sady sekretera jeneraly ny faharoan'ny Antokotiko Madagasikara Andriamatoa Mamy Rabenirina no nitarika izay lanona mpanokafana izay tato-baovao nataony namana mpanao gazety ny MPS avy any Mahajanga. Anaran'ny Bureau Politique Nationale izay tarihin'ny Front National ny Antoko Andriamatoa Mamy Karavalomanana no anokafantsika izao fampisehoana antsary ny tantaran'ny Antoko ho fankalazana amin'ny faharoapolo taona izao. Nosokafana androany tamin'ny fomba ofisialy teto Magro Mahajanga be ny fankalazana faharoapolo taona ny Antokotimo na ny tiko Madagasikara ho an'ny Mahajanga. Misokatra ho an'ny vahoaka Mahajanga mandritra ny herinandro ny fankalazana arahin'ireo sary famparatiana maro samihafa. Izany dia notron'ireo volombafidy tao amin'ny Antoko sy notron'ny vahoaka maro. Fanohizana amin'ny fankalazana faharoapolo taona ny Antokotiko Madagasikara izay nokasaina ho tanterahana teto Mahajanga ty atao androany ty. Fantatsika ny zavatra nitranga fa nosakanana tsy navela idirany ty faritra ity hatramin'ny alatsinainy lasa teo kanefa talohan'ny nisarahantsika teto tamin'ny alatsinainy ariva dia nifametentsika fa raha vao misokatra ny lalana dia miverina isokatra ho an'ny daholobe ny fanehoana antsara ny tantaran'ny Antoko. Arak'izany dia mamerina ny araba ho an'ny mpikambana ny Antokotiko Madagasikara rehetra indrindra ny eto amin'ny tapitanana Mahajanga, ny eto amin'ny faritra Boeny, ny eto amin'ny faritany Mahajanga nahatratra izao faharoapolo taona ny Antoko izao ary miara-mankalaza izany. Natao izao fanehoana antsara izao mba ahafahana maneho ny tantaran'ny Antoko fa indrindra mba mahafahana mampafantatra amin'ny vahoaka malagasy rehetra ny tena zava-misy marina izay fantatsika efa misy fikasana hanova tantara tato anatin'ny taona maromaro farany. Dia mino zahay fa hitondra aina vaovao ho an'ny mpikambana amin'ny Antoko indrindra ho an'ny Antoko amin'izao dingana farany miroso makany amin'ny fiverenana amin'ny fitantanana amin'ny firenena izao hetsika fankalazana izao miala eto Mahajanga dia makany amin'ny faritra hafa sy ny faritany hafa indray ny fankalazana. Toy ny fankalazana ihany dia maneho ny fitarainany ireo vahoaka tonga nanotrana mahatsapa tanteraka izy ireo fa anisany hitondra fampandrosoana ho an'ny Madagasikara. Ity filohan'ny Antokotiko Madagasikara ity dia Mamy Karavalomanana tsapany vahoaka ihany koa fa namela zavatra tsara teo amin'ny firenena ny filoha-mpanorona. Zany mba mangataka President Ravalomanana mba hipody amin'ny fiainana izay fikasako. Zaho moa olona nity matramizay ary tsy mivadika dia zava-bitany izany tiako mba hiverina amin'ny lohany satria simba potika daholo ny zavatra rehetra. Ny bazary mabibo indrindra tsisy zavatra manjary. Ny bazary tsara mandroso. Ny banque centrale zao efa feno akata eo amin'ny devant eo. Dia izay zany mba fikasako hoe mba tiako zany hiverina amin'ny lohany ilay zavatra vitany taloha fa mahafinaritra ny vahoaka zany ilay zava-bitany Ravalomanana. Dia faniriako tanteraka zany mba hiverina eo amin'ny toerany izy. Izay zany fangatako. Fa tena mbola miandrandra fatratra ny filoha teo aloha ny vahoaka malagasy ankehitriny. Fa ny politika ny andrajoelona manoloana ireo kompani tsolika eto Madagasikara no mahatonga izao krizy ara-tsolika izao. Hoy ny nambaran'ny mpamakafaka ny raharam-pirenena Andriamatoa Serge Safimahova tamin'ity androany ity tsy hainy mpitondra ny mandresy lahatra ireo kompani mpanafatra solika ka izay no anton'izao krizy izao. Fanadidina avy hatrany ary eo amin'ny sary sirindra tsara ny toky raha maro lahy.
efa nidina 20 isanjato hatrany amin'ny 5 isanjato ny viditsolika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha toa ka mbola miziriziry tsy mety midina ny antsika eto Madagasikara. Tsy vita lafo fa mbola ifampitadiavana ihany koa ny gazoal amin'ny faritra maro manerana any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mazava ho ny mpandinika raharaham-pirenena Serge Razafimahova fa noho ny politika tsy mahomby ny Andry Rajoelina no mahatonga izany. Nisy mpanao politika anankiray député zany laza fa hoe tsy misy solika fa ataovy plafond ozy ny tomobile dia Antananarivo zany lasa misy solika foana fa le faritra hafa indray zany zao lasa tsisy solika. Tiako tenenina zany hoe le izy angamba resaka fitantanana le izy amin'ny ankapobeny hoe mila politika fitantanana matotra zany ny mpitondra sy enao koa ne enao mankididy otrorina enao koa nandray manao provocation le tompona andraikitra zany amin'le resaka solika zany dia mampiseho zareo ary amin'ny compagnie hoe allefort nataonao fa hitanao zany zay ne io e fa enao zany rehefa mba misy zavatra angatanao amin'le olona asiana fahalala-pomba kely any angamba le izy na dia faran'izay kely any fa asiana fahalala-pomba fa le hoe enao manao provocation nefa enao mankididy otrorina dia io mivokana io angambany hoe efa midina ane zao vidina solika amin'ny tsena raisam-pirenena efa midina moins 20 moins 25% amin'ny suivant le hoe aiza anao zany mividy an'le izy fa efa moins 20 anao zao farafakely moins 20%. dia dikan'izay hoe ahoana zany isolokitsika io hidina amin'izay koa zany le prix satria farany teo izy niakatra natonga le izy nampiakarina efa midina zany zao izy amin'ny tsena raisam-pirenena dia tokony hidina koa zany zao le solika. Indraindray maro ny hidina ny viditsolika ho antsika eto Madagasikara. Izao fitondrana mijoro izao tokoa mantsy dia misehoseho fa fanjakana mitsinjon'ny vahoaka izy ireo ka fotoana izao ampidinan'izy ireo viditsolika raha toa ka tena mitsinjon'ny vahoaka marina izy ireo. Fananatanteraka famelabelara-kevitra ny Akademia Populaire Androany. Lohahevitra roa no nitondrana famakafakana sy fizarana tamin'ity androany ity. Ny voalohany tamin'izany dia ny lohahevitra ny hoe ny kristiana lohalarana sy ny fiatrehana ny olana ankehitriny, ary lohahevitra faharoa kosa dia ny hoe ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampandrosoana. Raha ity fitsinjaram-pahefana ity manokana dia tsy mipetraka eto Madagasikara kanefa dia azo atao tsara ny mampandroso ny firenena amin'ny alalany lalàna efa misy fanazavana. Araka le nazavaiko teo hoe ny constitution mazava tsara miresaka hoe ny fokotany ao anatin'ny commune fa tsy hoe fokotany ao anatin'ny district. Zay aloha zany dia efa miopefy zany tsika rehefa ivelan'izay miditra indray zany tsika midingana manaraka hoe ny fokotany miresaka mikarakara resaka fampandrosoana amin'le fokotany misy azy, miresaka fandriampahalemana amin'ny fokotany misy azy, resaka environnement fokotany misy azy. Fa ny tena napetrako aminao ahoana moa raisitsika fotsiny zao hoe ny fokotany any tokony mikarakara ny EPP fa vola ahoana moa ny ahafahan'ny fokotany mikarakara EPP hoe ny fokotany any miankina amin'ny EPP ny fonctionnement fokotany ny EPP normalement fa tsisy fokotany manam-bola zany fafantarako azy aloha zay le fipetraka le izy. Dia le lycée isaky ny commune zay le izy lycée isaky ny commune dia hoe isaky ny faritra zany ny université. Fa hitatsika tsara ane maro amin'ny université régionale ane tsy manana doctorat koa reny nakadrasa amin'ny mpampianatra any zay mahatonga azy ataonjala vacataire satria tsy titulaire na doctorat satria vonjevonjena tavanandro fotsiny zany le izy fa tiako resahana zany hoe mila lamina zany rehetrarehetra zany mila petraka mazava tsy tokony foronina le izy fa manimba le tanora zay mianatra amin'ny université na amin'ny sekoly manimba zavatra maro hoe mila alamina io. Ohatranany za zao mivoaka tamin'ny lycée public zay za ancien de l'ARPI fa tamin'izany fotoana zany nanana izy azy ny enseignement public. Amin'izao fotoana zao raha misy olona zao teny amiko apiditra ny zanako zany amin'ny lycée public tena miteny mihitsy zao aza mbola ampidirina ny zanaka roa fa potika ny zanaka roa.
Fa isaky ny misy raharaha mafana eto Madagasikara dia mahita fomba andinana ny saim-bahoaka atrany na antsoina hoe diversion ny fitondrana Andry Rajoelina. Ohatra amin'izany zao ny raharaha Apollo 21 zao indray mipoitra ny raharaha fakana sary ny entan'ny filoha Andry Rajoelina. Azo heverina fa fandinana saim-bahoaka na antsoina hoe diversion ireny amin'izao fiakaran'ny vitsolika sy ny tsify sy ny gazoal izao. Fanetetiana momba izay eo amin'ny sary sy ny ratsahany toky Ramarola. Mahita ny fomba rehetra andinana ny saim-bahoaka hatrany ny mpitondra rehefa mafana ny raharaha eto amin'ny firenena na ilay antsoina hoe diversion. Tsaroana tsara tamin'ny 2024 rehefa nafana dia nafana ny raharaha politika teto Madagasikara ka nifantoka tany avokoa ny saina amin'ny eritreritra ny malagasy dia nipoitra tampoka ny raharaha Apollo 21 izay nilazana fa nisy nikasa ifofo ny ain'ny filoham-pirenena. Sadino ny skandala anseho ihany koa ohatra ny fanaparitana vaovao nilaza fa nikasa anondrana volamena tany Dubai ny solombavam-bahoaka tsy liva rehefa nafana ihany koa ny raharaham-pirenena vao mipoitra ny tahaka izany. Vao aingana ihany koa izao ny raharaha fakanankeriny. Ankehitriny ifampitadiavana ny gazoal amin'ny faritra maro manerana any Madagasikara niakatra ny vitsolika ny mpanohitra tampenambava isak'izay anao fankalazana tsingeritaona no mipoitra tampoka avy andray ny raharaha fakana sary ny entan'ny filoha Rajoelina ary nagaga dia lasa raharaham-pirenena mihitsy izany. Isaky ny teto amin'ny firenentsika zany isaky ny misy crise sociale ohatra ny ambaranareo teo io dia ohatra misy zavatra mitranga foana, misy Apollo misy fanotoenana any amin'ny filoham-pirenena dia lasa mivily le adefitra toy izay tena hijery an'le olan'ny firenena dia lasa olana tsy tena mahakasika an'le fiainan'le vahoaka zany. Dia zany indray ohatra mivariana amin'ireny famoronana olana zany eo amin'ny firenena fa tena le olana misy ny tokony hojerena hoe io ny fiakatry ny vidim-piainana, io ny vidin'ny solika, io ny solika tsy maharaka etsero mampitaraina ny olona ary any amin'ny vakansy any izy indraindray ny olona efa nahaviza budget taloha rehefa hiverina tsisy gazoal dia vola nefa tsisy betsaka zany ny olona sahirana any amin'ny faritra any. Mety mifandraika amin'izay ihany raha ohatra ny hoe tsy hitako izay toy an'ilay Apollo 21 dia inona zany no toy an'io rehefa mandeha ny ankety hogadraina fotsiny ny olona zany. Omaly dia nanambara ny tale kabinetra amin'ny fiadidinan'ny repoblika fa inona volena krizy eto Madagasikara. Namaly izany ihany koa ny mopera Prosper Ratobo Mananarivo. Ny zava-misy angamba no manambara hoe tena mandalo fahasairana antsika raha ady verimberina foana moana hoe teo ny Covid, teo ny Haitany, teo ny Kere, teo ny famatsim-bola tsy tonga dia nahatonga ny mpitondra nivadika hiara-miasa mpamatsy vola indray fa navela teo le UEM Belorano izay mevahana hoe tsy tadiavana vola amin'ny mpamatsy vola. Amin'izao nefa ohatra ny lasa lolaharana indray le makany amin'ny mpamatsy vola dia izay dia mandalo krizy koa zany le fomba politika ankapobeny tantanana amin'ny firenena dia ireny mitondra fiantraikany be lehibe amin'ny fiainan'ny olona amin'ny ankapobeny satria tsy voatery ahomby foana izay fomba ataony mpitondra. Ratsaivina dia tamin'ny andron'ny tetezamita no efa laza fa nisy nikasa amono ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina tetsy bypass ka izao nitoy tamin'ny raharaha Apollo 21 izao ary izao indray ny filazana fa misy mitady mifofony ainy amin'ny alalan'ny fakana sary ny valiziny milanja raika amin'ny 70 kilao. Fa manilika ny tsy mety ataony amin'ny mpanohitra atrany ny mpitondra kanefa dia avy amin'izy ireo ihany no ipoiran'ny krizy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao hoy nambaran'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity tsy misy tsy mitaraina ankehitriny ny amin'ny fomba fiasan'izao fitondrana Andry Rajoelina mijoro izao izay efa tokony atonga ny saina azy ireo. Ando miaratiana sy manora Andriamalalary no mametana amintsika ny fandarana miara-manonja androany. Fomba fanao mamoetra ataon'ity fitondrana ity ary fahazaran'izy ireo ny manilika ny tsy mety ataony amin'ny mpanohitra. Porofo mitohaka amin'ny tenda fa ny zava-misy sy ny fomba fitantanana tsy mahombin'izy ihany no fototra mampisy korontana sy krizy eto Madagasikara kanefa toy n'izy ireo tsy fantatra sy hodiana faniny zany hoy ny solombavam-bahoaka Totosoa Andriamampandry raha namaly ny taleny kabinetra eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika. Ny mpanohitra ndray izy no manakorotana tay izay jereo fa ny zavatra nataon'ny mpanohitra anke ampiaraminana daholo ary ianao ny tena hoe
mirotsaka ny dalambe zany ny azy a de fanakorontanana inona atao hoe demokrasia hainao ve zany fahafaha miteny iny zany fahafahana manao hevitra zany fahafahanao rehefa tsy faly ianao na manao hevitra mirotsaka an-dalambe mety resy reo le zavatra tsy hainao akory zany hoe liberté fahafahana inona zany ny droit de l'homme inona zany de eo ndray zany teny hoe mamboly crise ozy izy mamboly crise politique noho ny tsy fitantanana tsy fahaizanareo mitatana noho ny tsy fivezanareo ny fitantanam-panjakana noho ny jadona ataonareo noho ny savorivory ataonareo na tsy fisin'ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena ny asan-dahalo ny asan-jiolahy ny fisin'ny vitim-piainana ny inflation miakatra ny fahefa voaka zay ambany de ambany tsy fanananasa noho ny tsy fenonareo ny mpanohatra renretrarenge no lasa niteraka krizy ary anatin'izany ny krizy ara-politika amin'izao fotoana zao fa iza no mitenanao fa tsy misy krizy ara-politika zao dradradradrany ity fitondrany ity fa tsy azo ekena ny fanoitoinana ny filaminam-bahoaka fa torany teny ataony any anefa izy ireo satria ny mpitondra fanjakana sy mpitandro filaminana tokony ho fitaratra amin'izany ihany no miteraka fanoitoinana noho ny mbaiko midina trangizan'ny seho tao mahajanga nandritra ny fankalazana ny faharoapolo taona ny antoko-ty matany antoerana ny mpitandro filaminana na ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny mpitandro filaminana no manery atsika nanery atsika tany hanao le fankalazana teo anaty arabe no nanery atsika hatapaka ny lalana satria olona nikasa hiditra tao reo ary tsy omby andreo ny trottoir fa rehefa nisakanana ny lalana voalohany mpitandro filaminana aloha nisakana ny lalana voalohany faharoa rehefa nitapahan'ny mpitandro filaminana ny lalam-bahoaka tsy nahazo mivezivezy ny olona de nitohana ho azy ko ny lalana rehefa avy eo zany hoe ny mpitandro filaminana fitondram-panjakana mihitsy no nanao zay nisy nitohana teo amin'ny lalam-bahoaka tamin'ireny fotoana ireny day no everina hoe angamba raha misy ny zavatra na iny fitondram-panjakana de ny fisiny zany fanelingelenana ny afo zany kanefa averiko fa avy amin'ny fanjakana sy avy amin'ny mpitandro filaminana no fototra ny puiran'izany fanelingelenana zany raha nisy satria tsy tonga le préfet ho avy indray tsika amin'ny andro manaraka eo naminy de ho hita eo zay vizana zay tsara mihitsy le resaka natao zay vizana aloha fa rehefa afapo ny fanjakana fisakanana ny lalam-bahoaka ka miala amin'ny toerana io ka manokatra ny lalam-bahoaka iverina amin'loniny de avy ny vahoaka ampiasan'ny lalana ka iaina araka ny tokony ho izy tsy misy tsy mitaraina ry vagivava manoloana ny fampanantenana sy fampanofisana ataonyity fitondrany ity ny ankamaroany olona ankehitrindry faritra maro no efa avaky taraina manoloanjany ary tamin'ny tsy androany ity dia nizanaky ny faritra fianaratsoa indray no nitondra ny maharary azy faritra nahazo fampanantenana maro fianaratsoa nandritra ny fampelezan-kevitra kanefa mibalibary toy ny vaiakandrina famiaina anaty aizikitroka tanteraka izy ireo tsy anasa ny tanora fa nanganana fonja manara-penitra ao nataon'ny mpitondra samy haintena ny rehetra fa tsy misy aizan-tenaina raha ity fitondrany ity no andrasany tsy tonga ho azy ny fitenena ny nandrimatofo filoham-pirenena fa hoe tanàna maty ny tanàna ny fianaratsoa amin'ny mahazanaky ny fianaratsoa ny tena de tena hoe malahelo satria zany fianaratsoa zany anisany mba manana ny tantarany zany raha eto amin'ity firenentsika ity ary zay tsy manaiky an'izany fitenenana mihitsy hoe tanàna maty ny tanàna ny fianaratsoa fa matoa zany ny filoha miteny zany misy zavatra fantany angambana hoe fantany hoe misy zavatra tsy mandenga ao zany ary vokatry ny fampanantenana zany rehetra zany ary ny fijaliany vahoaka ao anatin'izany ve mba voasaintsainy ny tompon'andraikitra ny zay le mahatonga amin'ny teny mantsy hoe ohatrany miaina ao anatina propagandtsika satria ny tompon'andraikitra tsy mahafantatra tsy miaina ny zavatra tena iainany vahoaka ny zavatra nisy ange tamin'ny fampelezan-kevitra le hoe anangana orinasa ho an'ny vahoaka ny fianaratsoa hitsinjovana ny tanora ny fianaratsoa mba hananasa inona ny fotodrafitrasa voalohany napetraka fonja manara-penitra be deabe nge ny tanora ny fianaratsoa mahavita fianarana fa mipetra-potsiny tsy mananinninona ho antenaina mihitsy fa de miaino hainy fotsiny eo tena ilaina ve ny fametrahana fonja inona ny tena zava-dehibe ny fametrahana fonja anasaziana ny olona mandika lalàna sa ny fampianarana ny olona mba tsy handika lalàna de omenao zavatra izy hoaniny omenao asy izy ameloman'ny tenany sy ny ankonany
fantatsa iray avy any amin'ny distrika Manjakandriana iny no nitondra ny olana ara-tsosialy sedran'izy ireo tamin'ity androany ity. Nambarany ary no mafisiny fa ny firosoana amin'ny fikaonan-doam-pirenena irery any no vahaolana ampanjakana ny mangarahara eto amin'ny firenena. Miala iraronombana tahirinena. Ny valopolo isanjato ny malagasy dia tantsaha avokoa. Anisan'ny miaran'ny tsindry sy ny fanararaotam-pahefana isan-karazana nefa izy ireny indrindra fa tamin'ireny vanim-potoana ny fifidianana ireny. Ahafahana misoroka ny alabato amin'ny fifidianana manaraka eo dia nanamafiny amin'ny tokony rosoana amin'ny fikaonan-doam-pirenena ity solontenan'ny tantsaha avy any amin'ny distrikan'ny Manjakandriana ity. Ny fikaonan-doam-pirenena hoy izy no vahaolana tokana ahafahana manatsara ny zava-misy eto amin'ny firenena fa ihany koa ahafahana mampandroso ny fambolena sy ny fiompiana any ambanivohitra. Any amin'ny tantsano tena misy ny fanararaotam-pahefana sy ny alabato tserany. Raha ohatra zany ka tsy atao tsisy fikaonan-doam-pirenena dia tsy voavaly olana. Zany zany ilana fanatsarana daholo ny fomba hoe etrena fifidianana mba hananantsika fifidianana madio mangarary anken'ny rehetra. Satria raha tsara zao fo atao zao tsisy zavatra milamina. Any zao dia efa aheliny rey ny hoe anontaniana ny olona hoe tiany rajoelona anao sy tsy tia. Dia raha ohatra hoe tiany rajoelona dia tongava mifidy. Raha tsy tiany rajoelona aza tonga mifidy atsony ary. Misy biako be da be zay amin'ny fifidianana dia zay ny antsika hoe inona ny zavatra atao. Ny mpilatsaka ho fidiana koa tokony hitovy ny vola hoentiny miasa. Satria rehefa be loatra ny sasany afaka mividy olona izy afaka manao tokony arahana masy koa zany vola ampiasain'ny mpilatsaka ho fidiana io. Dia rehefa tonga indray ny fifidianana dia tokony hojereny koa le kara-pifidianana. Dia tokony hoe le candidat rehetra zany manana soloteny hijereny iny hoe firy ny kara-pifidianana fa amin'ny kara-pifidianana manana kara-pifidianana mba maty dia tsy fantatra zay toyiny avy eo hoe atao inona eo zany milana fa fikaonan-doam-pirenena nantsina zay satria atsika fifidianana antsika. Ankoatra izay, nambarany ihany koa fa tsy tokony tendrena intsony ny sefibokotany fa tokony vidiana satria io no olana isan'ny mampiroborobo ny alabato eto amintsika. Tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny fiatrehana ny fifidianana sy ny fampanjakana ny mangarahara ihany koa izany araka ny voalazany hatrany. Na ny sefibokotany raha dia mitaky an'io satria ny antony raha fidimbahoaka izy io dia toteny izy eo amin'ny faritra ny fidianana azy ary le vahoaka koa manaiky tsara le toromarika ameny satria ny vahoakany ny fidy azy milamina tsara zany zavatra rehetra rehefa olona fidiana napetraka eo amin'ny fokotany. Tokony tsy tendrena satria le tendrena azonao manjary hoe le tian'ny mpitondra no tendrena io fa tsy le anao le asa. Izy zany tsy miraharaha le asa fa hoe ahoana ny ametrahana ny teto ahafahana mangala-bato ahafahana manindritsindry. Zay anisan'ireo mianao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana ihany koa ireo mponina any amin'ny distrikany Manjakandriana iny. Tsy miasa amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany koa renefa ireo mpitandro ny filaminana fa lany andro asain'ny mpitondra manenjika sy mampioriori ny antoko-panohitra. Fandriam-pahalemana aloha dia tena manjaka any ao anatin'le fokotanana tamin'andro. Simbovery tamin'ny lahady mbola tsy hita hatramin'izao anankiroa. Tena mampalahelo dia le mpitandro ny filaminana variana miambina ny olona mpanohy hevitra ty Antananarivo fa le vahoaka ry mijaly amin'ny tsy fandriam-pahalemana raha mbo mitaraina dia hoe tsy ampy nefa gaga be zay rehefa tonga ny fihetsika ataon'ny mpanohitra maramila tsy tokony sofirona tena tsy hainy ohatrany hoe firingizany dia ny mahagaga hoe hiary ny fananana ny mpitandro ny filaminana ny fananany vahoaka tsy fanohitra amin'izay fa le fananany vahoaka tsy avela ampiasaina indray no ataony le fananany magro ampiasain'ny tompony tsy avelany fa le fananany vahoaka ary ambanivohitra avelany jakan'ny dalo. Fanana tanteraka fiofanana ho an'ireo tanora mpanao fanadihadiana mikasika ny fampangararana ny fampiasana ny teti-bola-panjakana ny fiarahamonim-pirenena M6 tatao niaraka tamin'ny international budget partnership ny 18 hatramin'ny androany 20 aogositra. Antony ny fahatsapana afa-tsy-araka ny tokony ho izy ny fampiasana izay vola izay eny anivon'ny ministera. Miala iraronombana Andry Rakotomalala. Raha tany amin'ny 7 amin'ny zato ny raotazon'i Madagasikara momba ny fangararany ny fampiasana ny teti-bolam-bahoaka sy ny teti-bolam-panjakana tamin'ny taona 2024. Ny hevitra 720 amin'ny zato izay noty izay tamin'ny taona 2024. Izany no midika efa mbola tsy ampy ny ezaka ho an'i Madagasikara eo amin'ny lafiny mangarahara. Anisan'ny olana mahatonga izany araka ny nambaran'ny fiarahamonim-pirenena M6 tatao ny tsy fisiana na ny tsy fahampian'ny fahaiza-manao eo amin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny.
izany indrindra no antony natanterahana fampiofanana ao man'ireo tanora mpanao fanadihadiana ahafahana manatsara izay lafo ny fangaraharaana izay. Ny vokatry ny fanadihadiana natao momba ny fangaraharahan'ny teti-bola araika amby 24 na ny OBS 2021 dia naneho fa mbola mila ezaka betsaka i Madagasikara hanatsarana ny noty 720 raha mitaha amin'ny 100 izay azontsika. Io noty io dia mametraka atsika ho isan'ny firenena tsy manome afa-tsy antotam-baovao faran'izay kely momba ny teti-bola ho an'ny daolobe ary mametraka eo tsika ho 470 amin'ny firenena 20 nanaovana fanadihadiana teto amin'izao tontolo izao. Raisina ohatra zao ny fanatanterahana ny teti-bola-panjakana izay nataon'ny ministeran'ny rano ny fidiovana tamin'ny taona 2014 izay nanaovana ny fanadihadiana zany dia raika amin'ny 50 faingoena amin'ny 70 isan-jato fotsiny ny fanatanterahana ny teti-bola na ny exécution budgétaire. Rehefa nijerena indray ny ainga tamin'ilay tatitra anelanela-potoana izay navoaka ny ministera ny toe-karena sy ny vola vao andro vitsivitsy lasa zay dia mbola hita ihany fa mbola latsaka ny fanatanterahana ny teti-bola eo anivon'io ministera ny rano ny fidiovana na ny ministère de l'eau et de l'assainissement et de l'hygiène io satria raika amin'ny 50 faingo ray isan-jato raha ny fanatanterahana momba ny karama 250 faingo 3 isan-jato raha ny fanatanterahana momba ny fikirakirana ny fonctionnement ary mbola aotra isan-jato raha ny fanatanterahana momba ny investissement externe ho zisitsika na ny fampiasam-bola avy any velany ary ny aotra faingoen'ny isan-jato ny investissement interne na ny fampiasam-bola amin'ny vola anatiny. Ny fampiofanana momba ny teti-bola misokatra sy mampandray andraikitra dia anatsara ny fahaiza-manao ny firaisamonim-pirenena sy ny tanora amin'ny fanadihadiana momba ny teti-bola ary anamafy ny adisisika na ny ahitaka izay ataony mba ahafany manatsara ny fanapahan-kevitra hoe aiza ny tokony ampiasana ny volam-panjakana ary ahoana ny fampasana an'izay volam-panjakana izay ataony gouvernemanta sy ny fanjakana. Manaitra ny fitondram-panjakana ny amin'ny tokony hijerenay fotony ny rarahakazo be ireo mponina any an-toerana satria taorian'ny fampitsorana ireo olona voapanga dia nisy indray ny fanafiana izay everin'izy ireo favalifaty nataon'ireo dahalo. Avitra Sondrabe marindra tsara ny Manora Andriamalala. Araka ny fampitam-baovao mikasika ny rara fandorana trano ka nafatesana olona 13 taoakazo be dia efa nisy ny voaroiroy ary nampiakarina fitsarana. Tsy nisy vokana anefa izany fa navotsitra avokoa ny ankamaroany raha iray ihany nampidirina ponjavonjimaika raha ny fantatra. Nisy ihany koa ireo nampakarina taty Antananarivo ka nahiditra ponjavonjimaika. Vokany dia nisy indray ny be fidina nataon'ny dahalo tao Ankororo tanànan'ireo zazamainty izay efa niara-ny fanafiana ihany koa ka nisy ny omby lasan'ireo dahalo. Nisy hatrany ny herisetra nandritra ny fanafiana ka nisy amin'ireo voatafika ireo no mbola tsaboiny eny anivon'ny hopitaly. Manoloana indrindra ny fiasan'ny fitsarana dia manany mponina ny amin'ny mety fisian'ny kolokolo tao ambadiky ny famitsorana ireo olona voaroiroy ireo. Intsakilany ihany koa dia tsy mbola nisy mihitsy hatramin'izao ny fidinan'ny fitondram-panjakana nijeriny olona tany fotony na nitondra fanampiana ho an'ireo olona niara-ny fanafiana izao. Raha jerena nefa amin'ny fomba fanaon'izy ireo dia tsy tara mihitsy amin'ny tranga iray izay afaka hisehosehoana kanefa dia tranga goavana mampalahelo tahaka itony toa tazam-potsiny. Fa araka ny vaovao voaray avy any Belleville dia nahiditra hopitaly ininidony mipitarika ny antokotima any an-toerana noho ny aretina izay mahazo azy. Raha ny fantatra dia misy fandraisany amin'ny fo no tena mahazo azy amin'izao fotoana izao ary rehefa nizoma lasa teo izy no tany amin'ny hopitaly raha toa ka saika tsy ho avelan'ireo tompon'andraikitra ivoaka amonjy ny toeram-pitsaboana ihany koa. Izy izay nomelohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao be igadra enim-bolana noho ny fiampangana fa nitarika fikambanan-jiolahy. Nisy moa ny fampiakarana ny rara teo anivon'ny fitsarana ambony ary andrasana ny valin'izany raha toa ka tsy mbola nahazo famitsorana vonjimaika hatrany ininidony.
fa mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra tanteraka isika amin'izao fotoana izao. Tsikatra ireo tompon'andraikitra sy ireo mpamily eny anivon'ny tompo-piantsonana etsy Andotam-pianaka nefa fanahitana fiainany be ireo olona sy fianakaviana handeha hiala sasatra ka miaina manaraka izany akoho anisan'ireo fiara miasa. Miala iraronombana tahirinena. Raha manodidina ny 300 teo ny isan'ireo fiara-miasa sy miala eny amin'ny Garimake Andotam-pianaka amin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra tahaka izao taloha nisy hanivalana aretina Covid-19 teto amin'ny firenena. Ny ena manodidina ny 8 sy 900 izany ankehitriny. Antony maro no mahatonga izay fienana izay ka misongadina voalohany ao anatin'izany ny fahasahiranana lalina mianjady amin'ny isa tokantrano. Ohatra amin'ny 7 tsy dia maro loatra tamin'ity ny fiara izay niala teto amin'ny tompo-piantsonana satria amin'izao fotoana izao eo amin'ny 210 216 18 eo par jour ny fiara miala eto makany amin'ny faritra izany hoe RN1, RN2, RN4, RN5, RN6. Fahalalako azy mety hoe vokatry ny fahefa-mividin'ny olona teo anatiny koa vokatry le Covid-19 izay nisesy teo ny resaka sarandalana izay tsy maintsy nisipantsiny fa anatin'izay ihany koa tsy fampin'ny fiara satria ny fiara zany mety hoe itentsika hoe betsaka ny olona be ny ahoana zany tsy ampy ny fiara satria vitsy kokoa ny olona manao investissement amin'ny sehampitaterana amin'izao fotoana izao hatrany amin'ny 65% ny mandeha dia mpiala sasatra avokoa fa le tena hoe mpivezivezy ohatran'ny hoe mpivarotra sy le asa mandra raha mihitsy le makany amin'ny faritra ngamba eo amin'ny 35% eo na 40%. No mafisy ny mpamily ity ihany koa izay voalaza ny mpitantana ny tompo-piantsonana eny Andotam-pianaka io. Vitsy ny mpandeha ka zarara miasa ihany koa izy ireo. Misy fotoana azy araka ny fitantarany 3 andro mijanona eny amin'ny tompo-piantsonana mbola tsy mahafeny fiara ihany. Raha ny tokony ho izy raha mifandehana sasataona tsy maharaka tsy dia resaka le hoe valana aretina loatra ny hoe mapisy na tsy mapisy le olona fa le fitotongana miaraka reny gasy mihitsy mahandra loatra tsika le rehetra tsy misy tsony izany mpanao vakansy izany zao tena ny ena be mihitsy mena ny anatoko ihany amin'ny 500 mpandeha tokony mpandeha isa-taona zany ny mpanao vakansy tamin'ity izay ny omana nanao vakansy ho an'izay manana fahefa-mividy ambonimbony reny efa mitambatamba raha dia maka spécial ny fiantraikany voalohany eo aloha ny fiakaran'ny vidin'ny solika rehefa niakatra ny vidin'ny solika dia niakatra nanaraka an'izay koa rekojakoja fanolo rehetrarehetra izay nefa eto mbola ila tsy ahazo toro ary mbola mijanona 3 andro 4 andro vao mahazo toro ny tomobile amin'izao tsy misy an'izany tomobile dona miverina ohatra le mampiay amin'ny olona taloha zany intsony. Iray amin'ireo fianakaviana hiazo any Mahajanga faritra Boeny ity renim-pianakaviana ity sy ny zanany. Tsy nisy ny fanomanana fa ny ambom-bola nampidirana mpianatra sy ny fidianana fitaovam-pianarana no nahafahan'izy ireo hiala sasatra kely. Ho an'i José Alain Kosi indray dia noho ny asa fitadiavana no tsy maintsy hivezivezendy eto Antananarivo mihazo any Maheva-tanàna na miala any Maheva-tanàna mihazo any Antananarivo. Miditra faty-antoka ny tenany noho ny fidangany vidim-pianana raha ny nambarany saingy izay le fitadiavana ka tsy maintsy atao. Andehanao vacances Majunga. Efa ela koa tsy ta Majunga moa izay koa moa be tany amin'ny Majunga dia hamonjy hafanana koa fa mbola mangatsiatsiaka ny eto amintsika. Amin'izao fotoana moa raha tsika malala ny vidim-pianana ny ankizy nefa tsy malala ny tsy misy nefa tsy maintsy hiditra hianatra amin'ilay 5 dia avy nanomakomana an'izay fitaovana ankizy dia mbola misy ambola kely dia aloha mba maka dia Maheva-tanàna mividy entana nefa atao anatin'ny 2 volana za mivezivezy maka aty nisy fetraika lefa le entana ohatran'ny fahamarotana azy lefa le frais lafo vidim-piainana misontrotra le entana sy mety misontrotra dia ohatran'ny misy fetraika be. Fanahitana trangana fanesorana sy fokotany sy ny lefiny kosa tany Antsiranana ny volana Jolay lasa teo. Nisy moa ny fampiakarana ny raha tena nivon'ny fitsarana ka nahafahan'ireo sy fokotany ireo niverina nanohy ny asany amin'izao fotoana izao. Avitra Sondrabe sy Manora Andray Malala. Toy ny tranga nisy tetsanala mainty sy manakambahiny dia nahitana fanesorana sy fokotany misy avaly sy lefitra enina ihany koa tany an-toerana. Ary tena avoaka ny prefektura ao Antsiranana ny 25 ny volana Jolay teo no nampiato ireo voalaza ireo ka avy dia nanendry sy fokotany sy lefitra ity prefe ity anoloana azy ireo. Raha ny loharanom-baovao voaray dia mamofopofona baika avy amin'ny solombavim-bahoaka IRD ihany koa ny raharaha tranga izay misesisesy tato ato ka ireo volomboasary hatrany no ao ambadikany.
nampiakatra ny raharaha teny anivon'ny fitsarana fitantanandraha ireto sefokotany sy lefitra ireto satria nahatsapy izy ireo fa tsy ara-dalàna ity fampiatoana saikanalana azy ireo ity. Nivoaka ny valim-pitsarana ka nahazo rary ny ireto farany ary niveriny nanohy ny asany. Raha ny didim-panjakana 7 tsipika 7,7 ao amin'ny andiny laharana fahadimy sy ny fahaenina izay navoaka ny filohan'ny tetezamita ny taona 7 izay efa filoham-pirenena ankehitriny dia milaza fa zoan'ny chef distrika tanteraka ny mampiato sefokotany iray ary afaka manendrolona isolo azy. Kanefa kosa tsy azo ekena ny fitadiavana tombontsoa manokana ho amin'ny fanatanterahana ny fitantanana. Ny tranga toy itony dia manaitra ny sainy rehetra satria efa akaiky ny fifidianana ka mahatonga ny rehetra maminavinany hoe hevitra hitadiavana kajikajy avokoa ny fikitiana ny sefokotany satria izy ireo no miandraikitra ny isan'ny olona ny fotony sy ny fikirakirana ny fifindrahamonina sy ny fanoratana ireo mponina ao aminy. Raha tsy ahivina dia anaty fotoana maharitra ary mety mahatratra amin'ny taona iray mihitsy ny fanoloana ny sefokotany iray. Tsy maintsy mandalo fanadadiana ara-moraly eny anivon'ny pôlisy ihany koa izy ireo andiniana tonta-taratasy maro. Ny tazana aloha dia mampiatra sy mampiasa ny fahefany avokoa ireo olona fitondrana amin'izao fotoana izao ka hidirany daholo ny sehatra rehetra. Fa efa maro no mitaky ny tokony hifidianana ny sefokotany na ireo firaisamonim-pirenena sy ny antoko maro ary indrindra ihany koa ny olom-pirenena tsirairay. Amaranantsika ny vaovao dia tsy mijanona ao Eropa intsony ny firetana ateraky ny hafanambe fa efa mitohy hatraty Afrika ihany koa. Nisy mihitsy ny fahamoizana ain'olona tamin'ity tranga ity. Avitra Sondrabe eo amin'ny sarin'ny Euronews narindra ny Manora Andriamalala. Manao ny herintsy zavatra ireo mpamonjy vona rehetra ao Eropa manoloana ny firetan'ny ala izay manao tomandavana. Tanjona iray sisa napetraka izy ireo dia nifezana ny firetana faran'izay aingana isorohana ny fahasimbana miopapana. Tsy ao Eropa irery any intsony fa nitrangana firetana mivaivay koa tao Algeria ary nahafatesana olona miisa 7 tao anatin'ny fiara lehibe iray ity. Ary nisy ihany koa ny maratra izay verina mahery ny 200 raha ny antotanisa vonjimaika ny voaka. Tsy afaka nitsoaka mihitsy ny olona noho ny afo izay nandrakotra ny tanàna ary tsy nifankahitana mihitsy noho ny setroka izay nandrakotra tanteraka ny lanitra hoy ny fitantarany ireto olona ireto ka antony nahatonga ireo olona tao anaty fiara kilan'ny afo ireo. Any Rosia dia nisy ny rahona matevina manarona ny faritra manodidina ny Moscou. 700 hektara no may araky ny filazan'ny governemanta ny toerana. 703 kosa araky ny filazan'ny fikambanana miaro ny tontolo iainana Greenpeace. Misy araka izany ny fiampanganan'ny tompon'andraikitra ny toerana manoloana ny famoahana vaovao tsy marina. Ho an'ny Espagne, ny orana sy ny filatsahan'ny maripana dia nanome aina kely ho an'ny mpamono afo ary nampiana ny afo roa lehibe tany amin'ny faritry Valencia any atsimo atsinanan'ity firenena ity. Raha tambatra tao anatin'ny andro vitsivitsy dia 5,4 hektara no nirehitra ary olona 3,000 teo eo ny voaterina findratoerana. Mizaka ny voka-dratsy ny onja mafana izay nanipitra ny Eropa hatramin'ny fiandohan'ny fahavaratra teo ny firenena rehetra ankehitriny izay mbola atahorana hitohy hatrany. Ny fandarana aona marina arahin'ny fandarana Global News no arahinao aorin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao aorin'izay kosa ny andian-tantara na ny série mitondra ny lohateny hoe Gli ary ny rono an-tsara eny amin'izao mitondra ny lohateny hoe La Nuit des Morts Vivants no arahinao aorin'izay rehetra izay. Veloma tompoko.